ia de fa le merabatsika eto amin'ny TCC indray a faly foana tafiaraka aminareo a de araka ny fanresantsika tamin'ny heriny moa zany de resaka momba ny fanekena isika androany a hijery ny fanekena rehetra misy ao anaty ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny olona moa zany a indrindra ny fanekena raha amin'ny teny frantsay hoe alliance le izy de nisy alliance maromaro tao ny zavatra misy amin'ny fanekena zany na ny alliance de izy io a de fifanarahana ifanaovan'olona roa na maromaro zany hoe niainga tamin'le contexte nisy tamin'izany fotoana zany a ry ny baiboly zavatra efa nisy teo amin'ny kolotsaina teo manodidina ny Palestina iny zany a no nalain'Andriamanitra nampiasain'Andriamanitra koa natao ny fandraisana amin'ny olona de na olona anankiroa zany no manao fifanekena fanekempihavanana moa izy katolika hitako hoe mety tsara koa zay fandikana zay a na olona roa manao fanekena na maromaro a na firenena anankiroa a na firenena maromaro mihitsy no manao an'le fanekena io de ny zavatra atao anatin'izay zany de hoe mampiseho fihavanana ry zareo hoe lasa hiavana isika anankiroa de tsy miady zay fanohatra amin'ny ady zany lay fanekena satria fihavanana no apetraka ao anatiny de ny fandehany am'izay zany rehefa hoe mihavana ry zareo de ohatrohatr' zao ny fitrangany matetika hoe le matanjaka miaro ny malemy ohatr'izay foana le izy ny matanjaka miaro ny malemy raha ohatra zany misy tady anafika le malemy a de le matanjaka ny tonga manampy a miaro anazy efa lasa fiteny ao an-trano na amin'ny anina iordada na izy samizy ara no fanina de hoe iordada de ohatr'izay de le malemy ndray avy eo manohana an'le matanjaka manohana amin'ny lafiny isan-karazany hojerentsika eo moa ny fandehany rehefa avy eo a fa misy an'izay fifamaliana fifandraisana zay sy fiombonana zay a eo amin'ilay toko anankiroa jeren'io fifanarahana na fanekena fanaovan'olona roa na maromaro itsika ao anaty baiboly a vakitsika fotsiny le izy afahantsika mahita an'le izy ny Genesis toko fa 1:20 andiny fa 7:20 de misy koa ery amin'ny 1:30 rehefa avy eo fa vakitsika ao anatin'le izy de ahitantsika anazy hoe ary nakaondry manosy Abrahama ka nomeny any Abimeleka de nanao fanekena izy roalahy nanokana ondry vavikely 7 navahana amin'ny andiany koa i Abrahama de hoy Abimeleka taminy atao iny reo ondry vavy 7 natokanao ireo de hoy navaliny mba ho raisinao avy amin'ny tanako reo ondry vavy 7 reo vavolombelona amiko fa izao no niady lavaka fatsakana io ary zany nanaovana ny toeran'io hoe Berseba satria teo no nianianan'izy roalahy dia nanao fanekena tany Berseba izy roalahy io de hitantsika eto zany a i Abrahama sy Abimeleka nanao fifanekena fifanarahana fihavanana de zay andininy fa 7 io a misy an'le 7:20 misy hoe nanao fanekena ry zareo a andininy fa 1:30 koa de misy hoe nanao fanekena tamin'ny Berseba izy roalahy de ny fanekena anankiray ihany koa zay malaza tsara fanekena izy ary olona anankiroa mpinamana be Samuela voalohany toko fa 7:20 andininy fa 3 7:3 de nanao fanekena tamin'ny Davidy Jonathan noho ny fitiavany azy toy ny tenany ena hoe tiany toy ny tenany mihitsy a ny anankiray Davida sy Jonathan ny mpanjaka voalohany a toko fa 20 andininy fa 4:30 a ary hoy Benadada taminy ny tanàna zay nalainy raiko tamin'ny rainao de ampidiko ary manaova varotra ho anao any Damaskosy tahaka ny nataony raiko tany Samaria de hoy Ahaba avelako andeha anao noho izany fanekena zany de nanao fanekena taminy izy ka namela azy andeha eto ndray zany zao eto le resantsika hoe
firenena anakiroa ndray eto zany Syrie Benedada zany mpanjaka ny Syrie Damaskus ny renivohitry Syrie de Yahaba ny mpanjakan'ny Israely mpanjaka ratsy satria ny olana amin'ny Ahaba zany nanao fanekena tamin'ny mpanjakan'ny Syrie izy de ny fandehan'io zany rehefa manao zareo de lasa ino ty izy manampy ny Israely zany Syrie rehefa Juda plutôt manampy ny Juda Syrie rehefa misy tady anafika fa Yahaba ndray mandohetra ho an'ny Benedada zany zay le hoe le matanjaka manampy an'le malemy de le malemy manohana an'le matanjaka amin'ny fandoavana hetra de raha vao ny mpanjaka ny Israely na Juda manao fanekena amina mpanjaka hafa de mpanjaka ratsy foana izy zay satria ombadika zay fanekena zay koa zany tsy maintsy manaiky an'le Andriamanitra Benedada koa zany Yahaba rehefa aveo de zay mahatonga ny Yahaba anisan'ny mpanjaka ratsy reo zany ohatra na fifanekena ifanaovan'olona roa na maromaro anaty baiboly fa ny miinteresse atsika sy hojerentsika androany de le fifanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny olona hoe ahoana indray ny fifanaovan'Andriamanitra tamin'ny olona misy fanekena maromaro izy hita ao anaty baiboly ny voalohany de tamin'ny Noa de ny faharoa tamin'ny Abrahama de aveo tamin'ny Mosesy de tamin'ny Davida ary farany le hitantsika eo amin'ny Jeremia de ny fanekena vaovao reo zany ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny olona raha misy zany ny Adama misy adevitra be hoe Andriamanitra koa hoe nanao fanekena tamin'ny Adama tao amin'ny Saedena de misy milaza hoe manao de misy milaza hoe tsy manao de veriko hoe tsy tena mbola nilaina ny fanekena teo amin'ny Adama sy ny olona zany satria tamin'ny Adama mbola tsy nanota de teo tsara ry zareo fa fanaraka teo ry zareo tsisy olana mihitsiny de aveo moa rehefa nanota Adama de fa tapaka le fifandraisany de za zany anisan'le miombona am'le olona hoe tsy tena nisy ny fanekena teo amin'ny Adama sy Andriamanitra fa nanomboka tamin'ny Noa, Abrahama, Mosesy, Davida de fanekena vaovao izy de hitantsika eo ihany ny fandehany rehefa aveo Noa jerentsika zany ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Noa inavy ny zavatra nisy sy ny tranga tao anatin'io fanekena io afahantsika mahita ny atao hoe fanekena ny tranga tamin'ny Noa de voalohany indrindra aloha Andriamanitra zany nanenina tamin'ny faharatsian'ny olona tety ambonin'ny tany hoe tena ratsy foana maraina mandritry ny mandra-parivon'ny andro izy ny olona de ratsy foana ny ao an-tsainy de nanenina Andriamanitra le manenina eto zany tsy Andriamanitra tsy olona akory ka hanenina fa resaka anthropomorphisme zany hoe fakana ny toetran'ny olombelona apetraka ao amin'Andriamanitra ahitana hoe nanenina izy Andriamanitra tsy manenina zany nanaovako le manenina eto hoe entre guillemets nanenina noho ny faharatsian'ny olona Andriamanitra de naringany tamin'ny safodrany ny olona zay zany ny zavatra nitranga amin'ny tantara amin'ny Noa ahitsika zany fa verenantsika ihany le izy de tao anatin'izay tamin'le safodrano i Noa sy ny zanany telo lahy sy ny vadin'ireo avy izy valo mianaka zany io ny narovan'Andriamanitra de tsy maty tamin'ny safodrano de rehefa tapitra ny safodrano eo no mipetraka am'izay le fanekena rehefa tapitra ny safodrano de teo Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny Noa zany eo amin'ny Genesis 7 de vakitsika aloha ny andininy 7 ka hatramin'ny 7 zany jerentsika ny fanekena fanaovan'Andriamanitra sy tamin'ny Noa Genesis 7 andininy 7 ka hatramin'ny 7 lavalava le izy fa zao misy teny miverimberina io mampianatra mamaky baiboly anareo misy teny miverimberina io de raisinareo fotsiny le teny miverimberina reny fa zay zavatra kely anankiray tsy hoe ray vitsivitsy fotsiny tenenin'Andriamanitra eto fa averimberina le izy mba hampazava azy tsara nefa ny indrisy fa amintsika amin'izao fotoana zao makaleo atsika le izy rehefa
veribery kamo be amaky hoe Genesis toko 1:7 ka hatramin'ny 7:12 ndray vakina zao zany lazain'Andriamanitra raha ny amiko de indro manorona ny fanekeko aminareo sy amin'ny taranakareo mandimby anareo aho zay zany ny anaovan'ny fanekena aminareo Noa sy ny zanany sy ny vadiny sy amin'ny taranakareo mandimby anareo ary amin'ny zava-manainanaina rehetra eo aminareo na ny vorona na ny biby fiompy na ny bibidia rehetra eo aminareo izay rehetra ny voaka avy tao amin'ny samby fiara dia ny biby samy hafa rehetra ireo zany no nanaovan'Andriamanitra fanekena dia ahoriko ny fanekeko aminareo ka tsy haringako amin'ny safodrano intsony ny nofo rehetra ary tsy hisy safodrano animbany tany intsony ary hoy ihany Andriamanitra izao ny famantarana ny fanekena izay ataoko amiko sy aminareo mba amin'ny zava-mananaina rehetra eo aminareo hatramin'ny taranaka faramandimby hitanareo ilay teo ihany naverina ny havako dia apetrako eo amin'ny rahona ho famantarana ny fanekena amiko sy amin'ny tany rehefa mampiangona ny rahona eo ambonin'ny tany ka hita eo amin'ny rahona ny havana dia ho tsarovako ny fanekeko izay amiko sy aminareo mba amin'ny zava-mananaina dia ny nofo rehetra tsy hisy safodrano andringana ny nofo rehetra intsony ho eo amin'ny rahona ny havana hitsinjo azy mba hatsiarovako ny fanekena mandrakizay sy amin'Andriamanitra izay amin'Andriamanitra sy amin'ny zava-mananaina rehetra dia ny nofo rehetra ambonin'ny tany ary hoy Andriamanitra taminy Noa izany ny famantarana ny fanekena izay nahoriko amiko sy amin'ny nofo rehetra ety ambonin'ny tany azonareo hoe zavatra vakitsika teo ndao ara-verenantsika inona avy arano fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Noa voalohany fanekena ho an'ny Noa dia ho an'iza koa ho an'ny taranany rehetra taranany rehetra ho an'iza koa ny zava-mananaina rehetra ao anatin'izany ny biby sy ny trondro sy n'inona dia inona koa mbola misy anankiray verset 9, 10, 11 inona koa Noa ny tarana ny zava-mananaina rehetra ny biby ny trondro izay mananaina dia misy tsy mananaina koa ary ny tany rehetra misy izay ao hitanareo hoe tadiavo kely aloha fa sao dia fitahako eto nareo 13 azafady fa diso iry ambony ary fotsiny inona le fanekena inona ny fandeha le fanekena inona le ataon'le matanjaka amin'le malemy izy voasoratra tsy haninona ozy izy tsy handringana amin'ny safodranotsony ao zay zany le fa promis dray ny zavatra ataon'Andriamanitra tsy handringana amin'ny safodranotsony 9:40 inona koa ny karakteristika ny fanekena io alohan'izay 9:40 diso indray ve zava tsy 9:40 fanekena efa zay le teo fanekena mandrakizay misy am'izany ve ny seza saka zay fanekena mandrakizay raha mbola misy ny tany zany mipetraka foana fanekena io dia ny farany karakteristikany io dia inona famantarana amin'izay inona le famantarana an'le fanekena ny havany zay dia asako foa zany dia zay moa zavatra mitranga raha mbola avo ny orana raha vo avo ny orana dia misy ny havana dia miteny Andriamanitra hoe na dia misy tsunami ara na dia misy tondra-drano ara dia tondra-drano fotsiny io fa tsy safodrano fa fanekena tsy maintsy tanterahako ny fanekeko tsy mandringana anareo amin'izany ntsony dia marina safodrano ara zany tsisy an'izany ntsony ko mainka fa corona sy inona betsaka ny maty tena malahelo fa betsaka ny fantatro piny maty
ny avana tsy de mbola tena misy fa pino tena betsaka loatra eto de zay io zany aloha ny caractère io aloha zany caractéristique an'le fanekena fa mbola misy koa alohan'io ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo nijerentsika teo fa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo koa dia mbola misy endrika an'le fanekena anankiray eto andininy voalohany ny tayannoa sy ny zanany Andriamanitra ka ny teny hoe maro farasy miabetsary mameno ny tany anatahotra sy ororo aminareo ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra ireny mba amin'izay rehetra mandadina mikisaka amin'ny tany sy ny hazan-drano rehetra ao amin'ny ranomasina dia efa natolotra eo an-tananareo ny biby metsiketsika rehetra izay miaina dia ho fihinanareo omeko anareo toy ny zava-maitso koa izy rehetra kanefa ny nofo izay mbola misy ainy dia ny rano zany no aza anareo fampahamoahako kosa ny ranareo satria ainareo zany eo amin'ny tanany mananaina rehetra no ampahamoahako azy ary eo amin'ny tanan'ny olona dia eo amin'ny tanan'ny olona tsirairay no ampahamoahako ny ain'ny olona izay mandatsaka ran'olona dia mba halatsaka olona kosa ny rano satria tahaka ny endrika Andriamanitra no nanaovan'ny olona koa ny aminareo dia maharoa farasy miabetsah aoka ho marobe ny ambonin'ny tany ianareo ary miabetsah eny inona indray ara inona indray caractéristique an'le fanekena eto ny andininy voalohany sy fahafito azafady tsodrano e maro zay koa anatiny tsy vitany hoe tsy aringana amin'ny safodrano ny olona fa atao mibetsaka ao a faharoa inona koa zay ny anankiray logika be aloha zany hoe tsy nisy an'ity zany tao anaty sambo fiara fa ratsy zany grave be ny fiainana tao ao venareo inareo ny andelo faharoa fahatelo telo fa tsy henoko inge fa tsy hoe diso akory atolotra eo an-tanany ho lalaoviny teo vao nahazo ninan-kena ny olona après safodrano ny olona vao ninan-kena dia lasa matahotra ny olona zany ny biby au fait ry faly ny biby lava ny matahotra ny lahy fa hatreto zao matahotra biby lava tsy ndraiky ty baiboly ty ay fotsiny fa tsy mety fa teo vao nahazo ninan-kena ny olona fa tsy ninan-kena izy tany amin'ny androny Adama fa mbola anana mitsambo fotsiny no haniny tany amin'ny androny Adama fa teo izy vao ninan-kena dia ina koa ny anankiray ngezabe ao anatiny io minan-kena fa tsy mihinana rà ny fandrarana tsy hinana rà zany dia jereo daholo ny vidéo any gasy MMB fa misy resaka rà any dia ina koa ny anankiray farany teo koa Andriamanitra namorona polisy teo nisy ny polisy voalohany ny sazy ho an'izay olona mamono olona zay reo zany ny tsodrano tamin'ny Noa mahazo minan-kena ina le izy hoan'ny olombelona rehetra zany ho an'ny zava-mananaina rehetra ho an'ny tany rehetra ho an'ny taranaky Noa rehetra fanekena mandrak'izay le izy dia ny tanjony hoe tsy handringana amin'ny safodrano intsony izy dia mibetsaka sady tsy ringana ny mibetsaka mahazo minan-kena ny resaka sakafo zany tsy mihinana rà dia sazy ho an'ny mamono olona dia jereo fa rehefa miteny izy hoe ho an'ny Noa sy ny taranaky Noa rehetra dia fatatsika fa ny zanaky Noa dia telo lahy Sema, Yamary, Jafeta
fa rehefa tena atao vakina zany io Genesis toko fa 7 toko fa 10 toko fa 1:10 de reto le taranako Noa ny avy amin'ny Jafeta zany a dia ny fotsioditra zay fotsioditra rehetra ny avy amin'ny Jafeta voalazany eo le somary sarotsarotra ny anaran'le ny avian'le olo le firenenao fa avy am'ireo de rehefa jerentsika de misy firenena 400 izy tam'izany dia mazava ho azy fa io zany le aty Occident aty Europa zany ry Jafeta no mipetraka ny Europeanina zany taranaky Jafeta nisy firenena 400 Iamandray rehefa jerenao daholo le olona taranaky ama rehetrarehetra de ny avian'ny mainty hoditra avy amin'ny anima ny mainty hoditra de misy firenena 30 ny taranaky ama dia rehefa jerentsika ao anatin'io zany izy de ny Afrika rehetra zany ny aty atsimo zany no taranaky ama ny Kananita taranaky ama ny Babiloniana ihany koa de anisan'ny taranaky ama zany misy firenena 30 dia ny Sema ndray rehefa vakitsika iny 20 toko fa 70 1:10 iny de ny mavoditra ny tatsinanana rehetrarehetra zany no avy amin'ny taranaky Sema ny Sinoa ny Koreana ao anatin'ny koa ny Jiosy de misy firenena 920 ny taranaky Sema dia iny Persia rehetra iny sy ny tatsinanana ny aziatika rehetra iny zany no taranaky Sema rehefa ataony safe amin'io de tam'izany fotoana zany taorianany Noa zany taranaky Sema dia misy firenena 70 ao 14 plus 26 40 de 40 plus 30 70 ohatr'izay foana moa ny Baiboly zany manao chiffre symbolique ohatr'izay foana izy tsy haiko na 1:70 na 7:90 na ina fa io aloha ny hita ao anaty Baiboly zany misy firenena 70 ny taranaky Noa reo rehetrarehetrareo zany lay antefan'lay fanekena tamin'ny Noa manao sy ny taranakao rehetra mandimby anao mandrakizay eo an'ireo le izy ao anatin'ireo anefa ty amin'ny taranaky Sema misy zavatra anankiray miinteresse atsika kokoa ny misy ino mo généalogie resahany zany Sema niteraka ny Arpaksada niteraka ny Sera Isela niteraka Ebera io Ebera io no mahatonga ny Hebreo avy amin'ny Hebera io zany napisy ny Hebreo de Ebera niteraka amin'ny Pelega niteraka ny reo niteraka ny Seruga niteraka ny Naora niteraka ny Tera niteraka ny Abrahama ao anatina firenena 70 zany de eto izy rehefa avy any amin'ny Noa midina makany amin'ny Tera de misy taranaka 10 firenena 70 de taranaka 10 ateorina de tam'ireo Andriamanitra nifidy olona ray tsy nifidy firenena Andriamanitra fa nifidy olona ary Andriamanitra zany foana tsy mifidy firenena zany Andriamanitra fa mifidy olona de Abrahama zany no fidiny dia nanao fanekena tamin'ny Abrahama ndray izy averiko tsara ho azitsika firenena 70 eo de olona rakiray am'ireny 70 reny no nanaovan'Andriamanitra fanekena ndray zany ny tsy ny 7:90 akory fa ny izy 70 zany tsisy nanaovan'Andriamanitra fanekena ao fa i Abrahama ihany nanaovan'ny fanekena hitatsika zao amin'ny Genesis toko fa 12 ka hatramin'ny 7 efa itsika tsara hoy ny tompo tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao sy ny tranony rainao akany amin'ny tany zay asehoko anao atonga anao firenena lehibe sady hitay anao sy alehibe ny anaranao ho fitahina tokoa ianao hita zay manisy soa anao fa anoziny zay manozina anao aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany zay zany le fanekena natsona hiala aloha i Abrahama hiala amin'ny tany de nomena fitahina zay le izy nomena fitahina jereo le teny hoe fitahina zava-dehibe reny rehefa mamaky Baiboly
very ny indimy ny andiny faharoa atonga anao firenena lehibe sady hitay anao sy alehibe ny anaranao ho fitahina tokoa ianao faharoa zay hitay fahatelo zay izay manisy soanao fa amin'ny tenina noratany mosesy azy izy de hita zay mitay anao fa efatra ary anozina zay manozina aminao no hitahina fa dimy ny firenena rehetra ambonin'ny tany io zany fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama jerentsika indray ny fandehan'io fanekena io inavy ny fifanarana inandray zany ny ataon'le matanjaka amin'le malemy le matanjaka moa zany tsy maintsy Andriamanitra foana le matanjaka de riny malemy inavy nomen'Andriamanitra azy voalohany anatra mamaky baiboly tany mela amin'ny taninao any amin'ny tany zay vasehoakanao fa zany ny fiasan'Andriamanitra tsy tonga de hoe mela amin'ny tany de ty le tany solony fa mela aloha elao aloha io de asehoakanao le izy rehefa avy eo voadobla mihitsy ianao zany aran'Andriamanitra le eo alana nefa tsy omena akory anao solony zay le finoana zay mila finoana fa reo ina koa nomen'Andriamanitra azy taranaka ho hitatsika zay rehefa aveo tena azo taranaka fa le taranaka tonga hatra izy tonga hatramina firenena tonga anao firenena lehibe lasa firenena fatelo fitahina ho an'izy ho anao aloha ny tenany fitahina ho an'ny tenany de aveo farany inona ho aminao no hitahinany firenena rehetra jereo tsara averiko foana ty resaka firenena ty fa ty moa zany ny tena tsy tovizako amin'ny kristianina betsaka sampona mihitsy am'ty indrindra kristianina gasy tsy nanao fanekena tamina firenena Andriamanitra fa tamin'ny olona ary olona io no atao no fitahina am'le firenena rehetra le fitopolo le hitatsika tery aloha azonareo afa amin'io zany ny atongavan'le fitahina makany am'le firenena rehetra ambonin'ny tany zay ny fandeha de tamin'ny Abrahama ohatr'izay foana koa ny fiasan'Andriamanitra révélation progressive ozy izy ny fiteny teknika am'le izy zany hoe Andriamanitra miteny tsikelikely amin'ny Abrahama le fanekena ny fanaovany tamin'ny Abrahama zany tsy vity indray mandeha fa amafisiny foana aveo ary mbola namafisiny tamin'ny Isaka mbola namafisiny tamin'ny Jakoba hoe omena an'le tany ahazo taranaka de izy firenena de ny tenanao ho tahina manokana de ianao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany de ny Genesis 5:10 zany nanamafy an'le faneken'Andriamanitra vakiko le izy de tsisy heninareo mihitsy le vakiko fa aveo tataraiko le izy fa za matahotra nareo Genesis 5:10 ray manontolo makamokely rehefa mamaky ohatran'io fa tataraiko izy aveo fa tiako ihany le izy hitanareo rehefa afaka zany de tonga tamin'ny Abrahama tamin'ny fahitana ny tenin'ny tompo hoe aza matahotra ry Abrahama izany ho ampinganao ary ampinga lehibe indrindra mivalipitianao ary ho lehibe indrindra ny valipitianao ary hoe Abrahama Andriamanitra tompo inona nomenao izaho ty efa mandroso fahanterana nefa tsy mananjanaka ka ny ompandova ny fananako de ilay Eliezera avy any Damaskosy koa Abrahama indro tsy nomenao farandimby aka indro ny iray amin'ny atao tranoko no andova ary indro tonga tamin'ny tenin'ny tompo hoe tsy andovanao izy fa izay aterakao ihany no andovanao de nitondra azy nakeo ivelan'ny tranolay izy ka nyteny hoe jereo aneny lanitra ka isao reo kitana raha mahisa azy ianao de hoy izy taminy ho tahaka ireo ny taranakao ary nin'ny tompo izy de koa ny saina ho fahamarinany izany hatreto aloha efa hitatsika zany le tany efa voalaza tary
ny firenena efa nyteny Andriamanitra hoe ataoko tonga firenena lehibe ianao atretony efa Abrahama mbola tsy miteraka ihany efa ananika ny 100 taona izy amin'io dia izay no natonga ny Abrahama nieritreritra tsy voalohany inge izy nieritreritra tamin'ny Ismaely fa teto izy efa nieritreritra le Eliezer avy any Damascus ty zany ny andovana dia namerina Andriamanitra hoe tena azo firenena lehibe ianao le firenena lehibe dia taranakao dia isao ny kitana ramaisana io anao fotrany io nisan'ny taranakao dia ny teniny firenena ny tena ny firenena rehetra fa teto amin'izay zany vonitsindrily le taranaka hoe lay aterakao dia raha mijery ny tantarany Abraham tsika zany koa tsara be miresaka an'izany fa raha mijery ny tantarany Abraham tsika dia mahita an'le fisalasalany Abrahama ray ny piny foantsika satria na dia efa nitenenina ry izy hoe le aterakao dia mbola lasa ihany izy nakary amin'ny Agara eny naterany ihany moa zany iny fa tsy nieritreritra izy hoe sarako ny ao anatiny dia io zany le taranaka koa zany anisany ngeza be amin'ny fanekena tamin'ny Abrahama dia toy izantsika izy ahoana amin'izay fandehan'le fanekena amin'ny Abrahama nafinaritra be ny tantara eto raha azontsika andiny fafitotsika zao ary hoy izy taminy izany tompo izay nitondranao ny tany orany Kaldeana mba hanomezako anao ity tany ity holovanao dia hoy Abrahama Andriamanitra tompo na ahoana no afantarako fa handovy ity tany ity fa hoy izy taminy hitondray obivavy kely ray 3 taona osivavy ray 3 taona ondrilahy ray zay 3 taona ary domona zanaboromelala dia netiny teo aminy zany rehetra zany dia ny sasahany reny ka nampifanandrifiny avy ny tapany fa ny vorona kosa dia tsy ny sasahany ary nisy vorona piremby nidina teo amin'ny fatin'ireo fanoroahany Abrahama ireo rehefa iletika amin'ny masoandro dia tsondry tory Abrahama ary indro nisy aizim-be mahatahotra tonga taminy ary hoy ny tompo tamin'ny Abrahama aoka ho fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary hanompo ny olonany ka ampahoriny 400 taona izy fa izany firenena izany kosa izay hotopony dia ho tsaraiko ary rehefa afaka izany dia hiala avany mitondra fananana be dehibe ny taranakao nefa ianao kosa ho any amin'ny razanao amin'ny fiadanana ho tratrantitra indrindra ianao no voahodimandry fa amin'ny andro ny zafiafy dia verina ty izy ireo satria mbola tsy feno ny eloky ny Amorita hatramin'izao ary rehefa maty ny masoandro ka maizina be ny andro dia indro nisy fatana fandoroana voatsetroka niaraka tamin'ny fanilo mirehatra nandena makivaky teo amin'ny elanelan'ny zavatra voasasaka ireo tamin'izany andro zany nanaovan'ny tompo fanekena tamin'ny Abrahama hoe ny taranakao no meko ty tany ity hatrany amin'ny on'ny Ejipta ka hatrany amin'ny ony lehibe dia any ony Efrata dia ny Kenita ny Kenizita ny Kadmonita ny Etita ny Perizita ny Refaita ny Amorita ny Kananita ny Girgasita ary ny Jebosita zay le fanekena raha averintsika le fanekena eto andin'ny faha-20 ty hoe tamin'izany andro zany nanaovan'ny tompo fanekena tamin'ny Abrahama hoe ny taranakao no meko ity tany ity eo zany aloha le tany voalohany faharoa le tenany mihitsy le Abrahama mihitsy le fanaovan'Andriamanitra fanekena fahatelo le firenena satria le taranakao io zany ho lasa firenena ny olany Abrahama zany amin'io le hoe omeko anao ty tany ty ahoana ny azahoako ny ty tany ty ozy izy Abrahama za olona ray nefa jereo reto Kenita Kenizita Kadmonita reo efa ponina tao Kanana tao amin'ny toeran'io zany reo fireneny reo izy olotokana ahoana ny fomba azahoana n'le tany dia eo no ny tenenin'Andriamanitra hoe meko 400 taona ianao aloha miala teto zay ingely izy miala teto ianao 400 taona miala amin'ity tany ity ianao sy ny taranakao dia anompo ny Egyptianina fa rehefa tapitra ny 400 taona dia miverinetona avy eo aka n'ity toeran'ity rehefa feno ny eloko ny Amorita ozy izy zay ny natonga an'Andriamanitra ny teny hoe aringany ny Kananita azavela inona satria fitsarana ho andry zareo zany le zavatra nataony Abrahama nataony Israely zany rehefa niditra ny tany Kanana izy fa zay zany le fomba nomezan'Andriamanitra n'ilay tany ho firenena
de le taranaka koa moa zany a omeko ny taranaka ao a ity zavatra ity fa ny zavatra mahafinaritra am'ity le fomba fanaovana an'le fanekena le lazaiko anareo teo hoe zavatra efa contexte efa nisy tam'izany zany le fanaovana fanekena de ohatr'izao ny fanao rehefa manao fanekena amin'ny teny hebreo a ny dikany hoe manao fanekena de hoe karat berita dikany de hoe manapaka fanekena zavatra tapahana zany tapahana de asain'Andriamanitra naka omby naka ondry sy ohatr'izany Abrahama de zaraina roa satria zany ny fanao zaraina roa le izy de apetraka amin'ny andaniny anankiroa de ohatrany hoe misy lalana zany de anao mandeha ampovoany eo de ny fanaony olona zany rehefa ohatr'ireny a rehefa zaraina roa le biby de apetrapetraka eo lalana eo a de miditra mamaky an'iny lalana iny izy anankiroa miaraka de rehefa miditra mamaky an'iny izy anankiroa miaraka de miteny hoe izay manapaka n'ity fanekeny ity zay mandika n'ity fanekeny ity tsika de zaraina roa ohatran'io izy zay tsy mahatateraka an'le fanekena zany a de zaraina misasaka anankiroa ohatr'izao a ohatran'ireo biby reo a le olona tsy mahatateraka de zavatra nitranga zany tokony andeha hiaraka andeha eo zany Abrahama sy Andriamanitra Abrahama no tompony voalohany aloha Andriamanitra ny tompony initiative faharoa tokony hiaraka andeha eo reo ny andry Abrahama aiza ary Andriamanitra ny tsy andeha tsy mety mandeha Andriamanitra fa ny voatory sy ny voromahery ny tonga tadinana an'le biby de tsisy ataony ngaraina fa tsy mandroaka le vorona reny zany ny ataony ngaray fa raha nyreraka izy alina ny andro maizina be ny andro mbola tsy nisy jiro tam'izany ny délestage teo foana natory izy de rehefa natory izy de niteny Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nofo zany hoe ny anomezako anao n'ity tany ity a dia makany Egypte aloha ny taranaka ao a zay vao miverina mahery avany izy de ao anatin'iny aizina be maizina iny am'izay a nisy an'le fanilo nisy zavatra jiro mitsilopilopy nandeha namaky an'le taditinareo le biby sasahana nandeha namaky teo de vita le fanekena azonareo ndika zany iny ndikan'zany de zao voalohany Andriamanitra ny tompony initiative am'le fanekena fa faharoa Andriamanitra ihany no miteny hoe raha tsy tateraka eo de zarao roa fa i Abrahama tsy nandeha teo zany hoe i Abrahama zany sura fa tsy hatateraka an'io fa i Abrahama tsy ho zaraina roa mandrakizay mihitsy fa ny manatateraka an'le fanekena de Andriamanitra rery zany ny Andriamanitra izy no manao ny fanekena io a de ho hitantsika eo tateraka avy eo fanekena io sa tsy tateraka fa i Abrahama tsy nanao nininy raha verenantsika zany ny Abrahama de elantsika zay le poma zay fa elantsika le poma de omentsika sady ny dikany na de tsy tena tokony ataoko ary zany de omeko sady ny dikany inona ny dikan'le tany inona le tany omena ny Abrahama inona le tany omena ny Abrahama satria zay le fanekena inona le tany aiza re Kanana na le tsotsika hoe amin'ny Palestina am'izao fotoana zao ao a azon'io azon'io iza le firenena omena ny Abrahama le firenena le ataoko firenena lehibe anao Israely inona le tenany hitay anao tokoa i Abrahama ny lasa inona avy eo raha vao mitely Abrahama de inona zany ho atsika rainy mino donc le resaka finoana zany ny apetrany eto i Abrahama zany a tsy manao ninina mihitsy fa mino fotsiny ihany andry Abrahama zavatra rehetra Andriamanitra daholo manao anazy zay le iza le firenena rehetra sao tolo zao arany tena marina de fiangonana io azo de efa mipetraka tsy azoko mihitsy le hoe parenthèse fotsiny fiangonana talohan'ny Israely efa nieritreritra fiangonana Andriamanitra donc io ngeza be eo am'izay le taranaka iza le taranaka fa eto aloha zany le avy amin'ny Isaka le izy ao a tsy avy amin'ny Eliezera
tsy avy amin'ny Ismaela fa avy amin'ny Isaka. Zay zany a fahatanterahany io de hitantsika fa tanteraka Andriamanitra le izy de tsy zaraintsika anankiroa Andriamanitra. De toute façon tsy azonao zaraina zany izy dingana fahatelo zay le lazaiko hoe mandeha tsikelikely lay fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Fahatelo a toko 7 tsika zao ndiny fahenina ka hatramin'ny faraky 12. Amaro ny taranaka ao indrindra tanareo io zao mitovy am'le fanekena tany amin'ny Noa ao a. Amaro ny taranaka ao indrindra ka ataoko firenena maro ianao, isy mpanjaka maro iseho avy aminao. Ahoriko ny fanekeko amiko sy ho aminao mba amin'ny taranaka ao any aorinanao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby ianao a. Omeko anao sy ny taranaka ao any aorinanao ny tany fivahiniananao de ny tany Kanana rehetra ho fananana mandrakizay ary ho Andriamaniny a. Hoy ihany Andriamanitra tamin'ny Abrahama, fa ny aminao kosa de hitandrina ny fanekeko ianao de ianao sy ny taranaka ao mandimby ianao hatramin'ny taranaka faramandimby. Izao ny fanekeko amiko sy ho aminareo sy ny taranaka ao mandimby ianao izay ho tandremanareo. Ho forana ny lehilahy rehetra eo aminareo, ho forany ianareo ho famantarana ny fanekena ao amiko sy ho aminareo. Efa navery ny daholo le rehetra tarifa, inona ny tsy ampy eto? Tsy ampy eto de le famantarana ao le tary le havana ny famantarana tamin'ny Noa, fa eto indray ny famantarana an'le fanekena de ny famorana. Zay famorana ny taranaky Abrahama. Averiko ty fanontaniana ty fa efa nataoko. Firy ary ny zanaka nateraky Abrahama? Ino tsara ny fanontaniana. Firy ary ny zanaka nateraky Abrahama? Roa sa valo sa ohatra ny kitana? Efa mijeretsika teo izy. Pastera very ny teny hoe valiko, tsy izatsony ny teny aloatra ny pastera teo voaroka. I Abrahama nanambady Sara. I Abrahama fidèle ihany, fa fomba tamin'izany fotoana zany le hoe rehefa tsy niteraka ianao dia tena zay le izy rehefa tsy niteraka ianao de maka mpanompo a, de le mpanompo no ampifony le vadinao a, de rehefa miteraka iny mpanompo iny de iny le zanakao rehefa avy eo. Zay le fomba tamin'izany fotoana zany a. De zay ny proposition an'ny Sara ka natonga ny Agara niteraka ny Ismaela. Fa rehefa maty Sara zay Agara vao nanambady ny Ketura. Maty Sara vao nanambady ny Ketura i Abrahama. De Ismaela avy eo naverina nakany Egypta de nanambady ny Egyptiana izy de niteraka andrina 12 de reo ny Arabo. Reo ny Arabo amin'izao fotoana zao reo andrina 12 reo. De rehefa vita zay zany zay vao niteraka ny Isaka izy faharoa. De rehefa maty Sara de nanambady ny Ketura izy de niteraka 9 rahalahy: Zimrana, Joksana, Medana, Midiana, Jisbaka ary Soa. Dika zany a ny zanaka nateraky Abrahama de 9. De jereo a tere amin'ny voalohany a firenena 70. Tamin'ireo firenena 70 reo dia i Abrahama ihany ny fidin'Andriamanitra. Zao ndray a i Abrahama niteraka 9, fa tamin'ireo 9 reo a Isaka ihany no fidin'Andriamanitra. De mitohy makany amin'ny Isaka zany lay fitahiana sy fanekena avy amin'ny Abrahama zany a, nitohy nakany amin'ny Isaka le izy a, de tonga aty amin'ny Jakoba. De Jakoba amin'izay niteraka 12 a, de avy eo reny lasa 70 a, de 70 reny lasa nandeha nakany Egypta. Rehefa tonga mpanjaka tany Egypta, tsy tonga mpanjaka moa zany fa premier ministre tany Egypta i Josefa, de nisy mosary a, de nandeha nakandry zareo a, de mipetraka tany Egypta 400 taona izy ny tany Egypta. Tonga ny 400 taona navoaka an'Andriamanitra tany Egypta ny zanak'Israely a tao aorinan'ny loza 10 a, de tao aorinan'ny loza 10 maty ny lamatoan'ny Egypta. De nivoaka zareo a, de nipita ny ranomasina mena. Tafapita ny ranomasina mena izy a, nentin'Andriamanitra tany Sinay a. Tonga teo Sinay tsika Exodus 7:20. Fanekena fahatelo
ny fanaovan'andriamanitra tamin'ny Mosesy am'izay zany ty fanekena fahatelo Exodosy 7:7 ka hatramin'ny 9 ary niakatra ho ao amin'andriamanitra Mosesy de niantso azy avy tao amin'ny tendrombohitra ny tompo ka niteny hoe izao no lazainao amin'ny taranaka Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ianareo de efa nahitany nataoko tamin'ny Ezipsianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahely ary nitondrako anareo aty amiko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrana ny fanekeko io no fanekena am'izay izy zany fa ao anatiny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrana ny fanekeko dia hofananako sarobidy indrindra mihoatra ny firenena rehetra ianareo fa antany rehetra dia ho fanjaka-pisorona sy ho firenena masina ho ay ianareo ireo tenyreo no holazainao amin'ny zanak'Israely io ndray zany ny fanekena ny fanaovan'andriamanitra tamin'ny zanak'Israely zany tamin'ny alalan'ny Mosesy inandray ny karakteristikan'io fanekena io voalohany io zany ny fahatanteran'ilay fanekena tamin'ny Abrahama amin'ny apahany satria manomboka eo am'izay de omena anazy am'izay le tany tena omena azy am'izay le tany eo ao amin'io efa lasa firenena plus ou moins lehibe ry zareo ao fa lasa firenena lehibe de teneniny eto hoe ho fanjaka-pisorona sy firenena masina ho ay ianareo par rapport amin'ny firenena rehetra zany de io ny firenena lehibe de zay mahatonga antsika milaza hoe apahany am'ilay fanekeny Abrahama zany no tanteraka teto de le firenena am'izay zany de fa Israely io taranaka Jakoba Isaka niteraka anakiroa ilazotrika zay teraka anakiroa Isaka de i Jakoba sy Esau fa Esau tsy izy fa Jakoba no izy de taranaka Jakoba ihany lay andehanan'ilay fanekena zany izy 12 lahy de omena azy am'izay zany io Israely io ho azony am'izay io tany io le nresantsika hoe normalement tokony heritaona sy tapany de azony io fa no tsy finondra lahy de lasa 70 taona zay vao azony ray io fa ny mahafa nyty fanekeny ty par rapport amin'iny Abrahama inona mahafa nyty fanekeny ty par rapport amin'ny Abrahama naveriko indroa teo famakina azy iny le hoe firenena Israely aona le fanekena tamin'ny Abrahama izy tsika tamin'ny Abrahama Andriamanitra no nanao ny initiative de faharoa Andriamanitra ihany koa manatanteraka azy izy rery fa i Abrahama napatoriny ao fa ity indray de io le niteneny hoe raha miain'ny feoko ianareo ka mitandrina ny fanekeko zany hoe ty fanekeny ty zany de fanekena misy fepetra jereo Exodosy 7:20 ty de inona ny Exodosy 20 zay iny le fanekeny iny le tsy maintsy tandremana iny misy fepetra le izy tsy maintsy tanterahanao io fanekena io ny Deutéronomie 4 milaza an'izay satria Deutéronomie 5 avery le 10 Deutéronomie 5 avery 10 de ny 4 alohan'izay zany ny 17 de ozy hoe nambarany taminareo ny fanekeny izay nataony didy tanareo le fanekena eto zany didy zay nataony didy mba arahanareo de ny teny folona ny didy folo zany ary nisoratany teo amin'ny vato fisaka roa reo raha ny tena izy teny folo le izy décalogue ozy izy ny teny grika décafolo log logos teny de io teny folo io zany le fanekena zany didy zay le mahatonga antsika miteny hoe misy fepetra le izy 17 mitandremy ianareo fa andreo manadiny ny fanekeny tompo Andriamanitra reo zay nataony taminareo ka manao sarin-javatra voasokitra ho anareo araky ny endriky ny zavatra rehetra zay nandraran'ny tompo Andriamanitra ho anao eto zany tena misy fepetra lay fanekena ny fanaovana tamin'ny Mosesy zany tamin'ny zanak'Israely ny Exodosy 3:30 inona ny tsy ampy eto zao
inona indray ny tsy ampy amin'ity fanekeny ity vo miteny izany dia tefa azonareo hoe ninona ny famantarana inona ny famantarana an'ity fanekeny ity Exodosy 3:30 ho tandremany zanak'Israely ny sabata ka ankatoaviny hatramin'ny tarana ny faramandimby fa fanekena mandrakizay zany ho famantarana amiko sy amin'ny zanak'Israely mandrakizay zany satria enemana ny nanaovan'ny tompo ny lanitra sy ny tany dia nitsahatra izy ka niala sasatra tamin'ny andro 7 ny famantarana ny fanekena rehetra zany dia ny sabata averintsika inona ny famantarana ny fanekena tamin'ny Noa ny havana inona ny famantarana ny fanekena tamin'ny Abrahama famorana dia ny famantarana ny fanekena tamin'ny Mosesy dia ny sabata ny fanekena tamin'ny Mosesy indray zany raha ohatra ka ho aniza ny fanekena tamin'ny Noa hoaniza ho an'ny olombelona rehetra ho an'ny zavamananaina rehetra ry ho an'ny tany rehetra tena universel ny fanekena tamin'ny Noa fanekena tamin'ny Abrahama ho aniza ho an'ny Abrahama aloha sy ny taranany ho an'ny Abrahama sy ny taranany ny fanekena tamin'ny Mosesy indray ho aniza ho an'ny Israely inona ny ilazany azy ahoana ny fomba nilazan'Andriamanitra ny Israely amin'ny fotoana io zany hoe ho lasa inona ozy izy Israely le 19 le nitenenareo teo amin'izay ho firenena masina zany hoe firenena voatokana ho misy firenena be dia be reo fa Israely ihany ny firenena natokana ho an'Andriamanitra io ihany tsisy afa-tsy io ny firenena eto ambonin'ny tany na fanaovan'Andriamanitra fanekena io ihany navoakany navotany avy tany Ezipta io ihany saingy diso ny fanorana saingy inona ny karakteristika n'ity fanekena tamin'ny Mosesy ty fanekena misy fepetra tsy maintsy mankatony lalàna iny zany nahatsamihafa sy tamin'ny Abrahama tsy maintsy mankatony lalàna inona koa le zavatra ataon'le matanjaka amin'le malemy amin'ity fataterahan'le tany amin'ny Abrahama zao mandeha ingana be ve za le fantenentsika teo ihany eny eto amin'izay le omena azy le tany omena azy ny tany Kanana zay le karakteristika le fanekena averintsika tsirairay ohatran'izay le izy dia farany iny amin'izay le karakteristika le izy farany ny famantarana n'le fanekena dia ny sabata tompoko dia famantarana ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Israely ary Israely ihany nanao firenena teto ambonin'ny tany nanaovan'Andriamanitra fanekena ao aorianany Mosesy dia izy zao Davidtsika inona indray inavy ny fatatsika momba ny Davida fatatsika fa Davida dia olona araka ny fon'Andriamanitra tena araka ny fon'Andriamanitra mihitsy Davida ny nampiavaka ny Davida dia Davida nandresy ny fahavalon'ny Israely rehetrarehetra resiny Davida daholo hatramin'ny andron'ny Saoly moa dia fa Davida nafaty alinalina fa Saoly nafaty arivorivo tany dia fa ohatr'izay fa tena vitany daholo resiny daholo fahavalony rehetra zay manodidina teo dia ankoatran'izay koa teto zany na vita lapa ho anazy Davida vita lapa tsara tare ho azy Davida dia rehefa vita ny lapa resy daholo fahavalo dia inona amin'izay ny atao dia tonga sainy Davida dia nieritreritra hoe
andao ranga anamboatra tepoly a maninona ny zany mipetraka amin'ny trano tsara tare nefa Andriamanitra ny fiaran'ny fanekena zany a mipetraka amin'ny trano lay zay le eritreritry Davida andao ranga anamboarana tepoly a Andriamanitra satria ny firenena rehetra manana tepoly daholo ny Andriamanina kanefa ny anahy ihany no tsy manana de teny zany zany tamin'ny Natana hoe tena andeha hanao tempolo an'Andriamanitra rangaha de izy Natana hoe ina moa maharatsy an'izany fa ataovy zay sitraky ny fonao de iny izy zany vonanao kanjo Natana tamin'ny alina nitenenin'Andriamanitra hoe za aza anaovana tempolo zany tsy navelan'Andriamanitra anao tempolo Davida ozy izy Andriamanitra hoe aza anaovana tempolo zany fa za tsy mbola nitenen'izaniza mihitsy hoe manaova tempolo ana tsy mbola niteny zany fa za ozy izy de nandehandeha niaraka aminareo foana tany enefitra ary petraka amin'ny trano lay satria tsy ombena ny tany lanitra ny seza fiandrianako de ny tany ny fitoeratongotro hoe tsy ombena aza ny trano zany ka ahoana no idinao ao anaty trano fa faharoa tsy asaiko manao tempolo anako ianao de hitantsika le fanekena fanaovan'Andriamanitra fa teto zany tsy navelan'Andriamanitra anao faneke anao tempolo i Davida satria na koa ny antony anankiray satria ozy izy hoe feno rano tanany le naresan'le fahavalony rehetra zany de feno rano tanany de ny any nataon'ny Davida zany de nanangona fitaovana fotsiny izy ho an'ny tempoly de ny zanakao izy izy Andriamanitra no anao an'io trano io anao an'io tempoly io de zao ny fandehan'le resaka am'izay mba ho azonareo tsara le 2 Samuel 7 fandehan'le resaka de ozy izy Davida hoe anao trano anao de ozy izy Andriamanitra hoe zany anao trano anao wow zany le Andriamanitra tsika zany anao trano anao fa tsy anao manao trano ana fa inona ndikan'izany misy ny atao hoe trano de misy ny atao hoe trano kasana Samuela faharotoko fahafito eo le fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Davida Samuela faharotoko fahafito manomboka amin'ny 1:1 vakitsika nolazainy tompo taminao koa fa anao trano anao izy tanareo ery amin'ny 1:1 Davida mitady anao trano an'Andriamanitra de ny 1:10 anao trano anao izy ka rehefa tapitra ny andronao ka odimandry any amin'ny razanao ianao de atsangako andimby anao ny zanakao zay aterakao ary ampitoeriko ny fanjakany ary io no anao trano ho an'ny anarako io zany ny anao an'le tempoly fa Andriamanitra anao trano an'i Davida de rehefa avy manao laza izy hoe anao trano anao de nyresaka n'lay zanakao atsanganao ampitoeriko ny fanjakany ndika an'le hoe trano anao trano an'i Davida Andriamanitra zany de zao hoe anao dynastie zay le izy zany hoe taranakao zany de toetra mandrakizay eo amin'ny seza fiandriana zay ndika an'le hoe anao trano dynastie tsy ohatran'ny Saul teo alohan'io mantsy zay Saul mpanjaka ngeza be voalohany fa de maty daholo izy ny taranany rehetra de tsy afaka nandimby de tonga de mifindra foko hafa lasa fokony Joda ndray Davida ndray lasa mpanjaka de zay ndika an'ity hoe atsangako andimby anao zanakao zay aterakao ary ampitoeriko ny fanjakany de aveo io ny anao trano ho an'ny anarako iza kosa ampitoetra ny seza fiandrianan'ny fanjakany ho mandrakizay averiny indroa mihitsy le teny ilazany hoe za ametraka trano anao zany hoe ametraka dynastie ho anao ho an'ny taranakao rehetra mandrakizay de eo amin'ny fanjakana foana eo amin'ny fanjakana foana mandrakizay de ity zao ny tena atao hoe fanekena ny fanekena zany fanekam-pihavanana de 1:4 izaho ray ny ary izy ho zanako zay na rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe izaho Andriamanina ny ary izy oloko izy ho vahoakako zay le fanekena tika zany hoe misy fifanekam-pihavanana zany eo amin'Andriamanitra sy le vahoaka io de eto ndray tsy fanekam-pihavanana eo amin'Andriamanitra sy ny vahoaka fotsiny fa eo amin'ny ray sy zanaka jereo tsara le teny hoe ray sy zanaka important be io zao ray ny ary izy ho zanako nefa eto raha mijeritsika normalement iza le ray de iza ny zanaka
izany ray de iza zanaka io no anao trano an'ny anarako zanakao andimby anao no anao trano ananako izany ray zany davida izany zanaka solomona fa teny andriamanitra diny faefatra ambe folo hoe zaho ray ny arizo zanako raha manao zay meloka izy de anariko amitsorakazony olona sy ny kapoky ny zanak'olombelona misy resaka sazy fitondrana sazy zany a hoatrehan'ity zanaky davida ty tsorakazony olona sy kapoky ny zanak'olombelona zany ny azo an'io zanaky davida io nefa ny fanondrapoky de tsy mba hiala aminy tahaka ny nanesorako zany tamin'ny saoly zay nesoroko teo alohanao ary ny taranakao sy ny fanjakanao de hitoetra eo anatrehanao mandrak'zay ary seza fiandriananao de hitoetra mandrak'zay io le trano nataon'andriamanitra ho an'ny davida taranakao sy ny fanjakanao de hitoetra eo anatrehanao mandrak'zay ny seza fiandriananao de hitoetra mandrak'zay inona zany ny fanekena ny fanaovan'andriamanitra tamin'ny davida ozy tsika ina nomen'andriamanitra ny davida na fanjakana ao tika le trano zany fanjakana ina koa zavatra anankiray a tovy am'lefa nyteneny ny tany amin'ny abrahama ihany tsy indrina eto resaka inona koa izy eto ny anao an'le trano izy nanao an'le trano de iza koa le toetra eo amin'ny fanjakana taranaka ao a taranaka davida de inona le famantarana le ho ataon'le zanaka depoly ndray famantarana fakazo ve tsika aloha apetrao ny fantaniana de zao hoe tsy arako tena tsy azoko mihitsy le zao de andao verenantsika atao aloha le zay fa ohatran'ny elabe nareo mamaly zany hoe TGV ngamba de tsy nareo tim io gasikara mantany alefa soroga fampanantenana daholo ao anatin'le izy ok averitsika zany ny fandehan'le fanekena ny fanekena taminao ho an'iza ho an'ny olombelona rehetra ho an'izao tontolo zao ao zay le izy a de averiko ny fandehan'le fandehan'le fanekena de zao hoe miamaro mameno ny tany miabetsaha zay le izy a de le fandehan'le fanekena de zao hoe io fanekena io de mandrak'zay hiaro anareo a tsy horingana amin'ny safidrano intsony anareo tsy zay le izy zay le izy de aveo a misy resaka sakafo zay le izy de aveo misy resaka ra zay le izy a de ny famantarana aveo ny avana zay ny noa ao noa zao tontolo zao ao anatin'iny zao tontolo zao taranako noa nisy firenena 70 voaka avy aminoa aveo a de fa niena ny fanekena ny fanaovan'andriamanitra tsy tamin'ireo zao tontolo zao reo intsony fa tamin'iza sisa tamin'ny abrahama io zany zao tontolo zao ny noa de niena izy tamin'ny abrahama de neny abrahama indray a afaty amin'ny isaka io ny fanekena no men'andriamanitra tany palestina omeko anao koa ny firenena israely taranaky isaka rehetra omeko anao koa ninona ianao mihitsiny hitay anao a de ho ray ny lasa ray nympino ianao de omeko anao koa ny fitahiana ho an'ny firenena rehetra verina zany avao amin'ny abrahama zany a de miverina ho an'ny firenena rehetra le izy fa memieny izy eto aloha de ny taranakao
zava-dehibe le taranakao avy amin'ny Isaka. Ary farany famantarana dia nina ozy izy tsika famorana ao a raha ataontsika zany ny sary dia zao hoe niainga tamin'le zao tontolo zao olombelona rehetra, biby rehetra, zava-mananaina rehetra, ny tany rehetra dia nidina nekely le fanekena, nekely le fanekena nakaty amin'ny taranak'Isaka fotsiny sisa. Ao taranak'Isaka. Dia tao aorianan'ny taranak'Isaka izy indray nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny Mosesy. Ao dia ny fanekena tamin'ny Mosesy indray zany averiko le izy hoe misy an'ilay fahatanterana hoe meko anao ty tany ty. Dia eo amin'izay zany zay vao hoe alay vao amin'izay le tany fahazonareo alaina satria efa tapitra le efa-jato taona. Ao tsika nahazo an'le tany zany izy. Nahazo ina koa izy ty fanekeny ty indray dia misy fepetra tsy maintsy manatanteraka ny lalàna zay vao avitra nareo. Ary ny famantarana dia ny sabata. Ao fa jereo Isaka nananjanaka any Esau sy Jakoba. Fa ny taranak'Esau tsy ao, taranak' Jakoba ihany ny ao. Zany hoe vao maika mihena zany le izy ho aty amin'ny zanak'Israely ihany. Indray ny fanaovan'Andriamanitra fanekena. Ao tsika fa eto misy fepetra. Dia ao anatin'ny zanak'Israely indray izy indray ny fanaovan'ny fanekena tamin'ny Davida. Azontsika ny fandeha le izy raha tamin'ny Davida zany dia ohatr'izao. Io zanak'Israely misy foko 12. Tsy ireo foko 12 ireo no ifanaovako fanekena, fa ny foko ray amin'ireo ihany dia fokony Joda. Ary tsy ny fokony Joda rehetra ny ifanaovako fanekena fa olona ray ao anatin'ireo foko ireo ihany dia Davida. Azonareo memiena ohatr'izay foana le fanekena. Ataontsika hoe mépresi zany raha tsy tianareo le miena mépresi lay fanekena ifanaovan'Andriamanitra. Dia avy amin'io Davida io moa zany no mivoaka lay Davida zany avy aty amin'ny fokony fokony Joda. Zany hoe le 12 nisan'ny zanak'Israely dia Joda ihany sisa. Io ihany fa le foko 12 tsisy izy. Dia le ao Joda koa mbola tsisy izy fa dia taranak' Davida ihany sisa. Memiena. Raha izao ny fandehany ty dia aizy ty ny efara. Efa niresantsika teto zay rehefa mamaky baiboly dia tsy maintsy miresaka Jesosy satria tsy maintsy efara ao amin'ny Jesosy ihany io zavatra io farany. Aika izany le fanekena mandeha manomboka zao tontolo zao taranak'Isaka, taranak'Israely, taranak' Joda. Olona ray sisa ny fanaovan'Andriamanitra fanekena. Io le fanekena vaovao tady mandrakizay. Ao daholo ny tanteraka ny zavatra rehetrarehetra ao amin'ny Jesosy. Ary rehefa mijerytsika avy eo avy ao amin'ny Jesosy izy tanteraka dia miverina indray le izy avy eo amin'ny Jesosy, verina makany amin'ny zao tontolo zao. Zay le mahatonga ny hoe le hoe aminao no hitahiana ny firenena rehetra dia nitoy aty hoe mandeha ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Azonareo fatrany amin'ny Abrahamy tsy parenthèse zany hoa iny mihitsy le tanjon'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Ianao no hitahiana ny firenena rehetra. Aona zay mino any Jesosy ihany no izy satria zay le finoana hitahy anao zay manana finoana dia tahiana daholo firenena rehetra. Le tany tsy Israely tsony, tsy Palestina tsony fa ino lanitra. Ataontsika gasy MMB ty dia adiny 3 izy ihany dia malalaka kokoa dia tonga tranotsika fa etotsika tsy tonga trano satria manjary leo ananareo dia alao ajanontsika eo aloha dia amin'izay koa nareo mangeta ety. Non pubale zany amin'izay nareo mangeta eta dia tsy mena daholo fa mena tsikelikely dia tranomay marketing ihany tsika. Tonga aby Jeremia amin'izay zany tsika. Tefa niresantsika tamin'iny vakiko fotsiny izy sisa.
indro avy ny andro ny tompo zay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy amin'ny taranaky Joda. Io le nyresantsika hoe taranaky Israely sy taranaky Joda, zavatra tsy possible atsony mihitsy io satria le Israely efa very tsy hita. Io izy io reo nareo tsy possible atsony io. Fa le ilazany azy zany hoe afa amin'ny firenena rehetra, aminao no hitahina ny firenena rehetra. Zay le fanekena fanaovan'Andriamanitra. Nefa tsy tahaka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro ny tantanako azy mivoaka avy tany Egypta fa izy reny dia nivadika ny fanekeko nefa izany tompony. Azonareo amin'izay ny dikan'io? Satria le fanekena fanaovana tamin'ny Mosesy misy fepetra, tsy maintsy manatanteraka lalàna. Tsy vitan'ny Israely zany tompoko. Dia mihevitra ve nareo fa ny gasy zany milay kokoa noho ny jiosy dia gasy avitany tsy vitan'ny Israely? Non. Zany tsy vitany izy reny nivadika amin'ny fanekeko nefa zany tompo noho ny tompo. Fa izao ny fanekeko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka zany andro zany noho ny tompo, ataoko ao an-tsainy ny lalànako sady hosoratako ao am-pony. Dia ty le fanekena le niresantsika teo le hoe izaho rainy izy ho zanako, fa eto izaho Andriamaniny ary izy ho oloko. Io zany. Ary samy tsy ampianatra ny namany sy ny rahalany avintsony izy hoe mahalala ny tompo, fa samy alala avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra hoy ny tompo. Dia ty le baziny hoe fa avelako ny elony ary tsy ho tsarovako tsony ny fahotany. Dia iny rehefa azontsika tsara hoe le anton'le lalàna ny eo fait ka tonga ny olona hita hoe mpanotana tsika. Tsy possible mihitsy ny fanaovantsika fanekena amin'Andriamanitra ka isika nandeha anatanteraka azy. Tsy possible. Tsy maintsy miverina any amin'le Abrahama ihany. Hoe mihiny fotsiny ataontsika fa Andriamanitra ihany manao ny asa. Tiako be zay avoakako rariva fa tiako be ty publication avoakan'ny olona ty le mahay teny anglisy dia ladikany teny gasy hoe novonjena tamin'ny asa tsika. Tena tamin'ny asa no namonjena antsika fa tsy asantsika le izy. Fa asan'i Jesosy. Asan'i Jesosy le izy. Dia zay nanomboka tsany zany tsy maintsy mengana amin'le fanekeny Abrahama hoe Andriamanitra ihany no manao zavatra rehetra. Ny anjaranao mihiny fotsiny ihany. Ny anjaranao. Dia azonao le tany. Fa ny antsika tsy tany araka ny Hébreu 11:13. Fa ny tsara lavitra no iriny Abrahama ozy izy. Tsy hoe ny tsaratsara kokoa. Tsy hoe tsaratsara. Na hoe tsara kokoa. Na hoe tsara. Na hoe tsara be. Na le ohatranay tao mbola kely tsara. Be mihitsy. Tsy zay. Fa tsara lavitra. Dia ny any an-danitra. Io le omen'Andriamanitra tsika ny any an-danitra. Io le omen'Andriamanitra tsika. Dia satria ny antony le eloka sy le fahotana zay nampisaraka atsika tamin'Andriamanitra satria tsika tsy mahavita n'iny fanekena iny. Tsy possible mihitsy ny fanekena amin'ny Mosesy iny. Dia Jesosy ihany natanteraka an'iny. Dia izy nefa ny maty nisolo atsika, izy nanao an'le fanatitra dia voavela ny elokontsika. Averin'ny mpanoratra ny Hebreo io dia tsy indriny tsara. Jereo tsara ny fandehan'le izy fa ny zanak'Israely zany nifikitra foana amin'io fanekena tamin'ny Mosesy io. Fikitra tamin'io foana ny zanak'Israely dia zao no lazay mpanoratra amin'ny Hebreo hoe faketriny dia fanompoana ambony lavitra noho ny andreniny azy. Ny an'i Jesosy zany io. Fanompoana ambony lavitra noho ny andreniny azy dia araka nanaovana azy mpanalàlana amin'ny fanekena tsara lavitra. Tsara lavitra ny fanekena amin'ny Jesosy izay natao tamin'ny teny fikasana tsara lavitra. Tsara lavitra noho le hoe miamaroa mitomboana. Iny zany io amin'ny Jesosy zany le miamaroa dia le hoe atao mpianatra firenena rehetra. Ary any amin'ny vilona ny anaovanareo azy, anomboanareo azy. Sy ty. Zay le be dia be. Fa tsara lavitra noho izay no amin'ny Jesosy satria ara-panahy firenena rehetra. Ina koa ny fanekena azo eto? Hitantsika eo rehefa avy eo. Fa raha tsy nanatsiny zany fanekena voalohany zany le tamin'ny Mosesy io zany.
raha tsy nanatsiny zany fanekena voalohany zany de tsy mba nilaina ho tadiavina ny fanekena faharoa fa manome tsiny ny olona izy hoe indro avy ny andro ny tompo izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranaka Joda nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro ny tantanako azy sy ny tondrako azy ny voaka avy tany Ezipta fa tsy nitoetra tamin'ny fanekeko izy ireny ary za koa tsy nitandrina azy ho ny tompo fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka zany andro zany ho ny tompo ataoko ao an-tsainy ny lalànako sady hosoratako ao am-pony ary zaho Andriamaniny ary oloko izy ary tsy ampianatra ny namana ny rahalany avy izy ka hiteny hoe mahalala ny tompo fa samy alala avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra fa mindra fo amin'ny tsy fahamarinany ary tsy ho tsarovako tsony ny fahotany rehefa milaza izy hoe vaovao de neveriny fa efa ela ny fanekena voalohany le tamin'ny Mosesy zany fa izay tratra ela de miantra rehefa madiva ho levona tsy ilaina tsony iny tsy mahavonjy tsony iny le tamin'ny Mosesy iny taiza amin'izay zany natanterahana an'ity inona le mbola tsy voalazantsika teo verina any aminao atsika teo zany le hoe zao tontolo zao mihitsy nge lay tian'Andriamanitra le nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny voalohany ao ary zao tontolo zao ny fanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny voalohany io de arovany io aloha voalohany indrindra io zany tsy aringa any amin'ny safodranotsony tsy aringa antsony iny fa ataon'inona tsy ho avelan'ny eloko io amin'ny alalan'inona inavy nomeny anazy teo inavy nomeny anazy teo nisy anankitelo teo vakitsika tamin'ny Genesis 7:1 ka hatramin'ny 9 kaly resaka sakafo e tsy mitovy mihitsy tsika mihinan-kena fa inona ihany mitsoana resaka raha c'est important fa maninona ny tsy mihinana raha satria tsy avelan'Andriamanitra mihinana raha no tiany apetraka de hoe zava-dehibe io raha io fa tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka aza atao tsinitsininy io aza atao tsinitsininy io raha io no azahoanareo le famelan-keloka io 120 tsy ho tsarovako tsony ny fahotany important io le mikaly important le raha important za kosa raga ary Jesosy tena zany zay ny tena tiavako anazy de mikaly lery ina koa ny important ao anatin'io mbola tsy voalazantsika le taranaka zany le Jesosy le taranaka eto ao daholo ny tanteraka rehetrarehetra fa rehefa ataony safe de Matthieu 26:26-28 ary raha mbola teo pikaliana izy reo tanareo zany de nandray mofo Jesosy ka rehefa nisaotra izy de novakiny ka natolo ny mpianatra ary hoy izy raiso any ity ny tenako ao io le atolotra ho anareo ary nandray ny kapoaka izy ka rehefa nisaotra izy de natolony azy ka nataony hoe misy tro am'ty ianareo rehetra fa ity ny rako de ny amin'ny fanekena vaovao zay alatsaka ao amin'ny maro famelan-keloka jereo tsara ity no inona ozy izy ary atao inony ty ozy izy sotroy efa tarizy ny teny hoe azahoanina ao tsy mifanohatra zany fa progression de la révélation satria eo amin'izay ny asehoany hoe nitanjon'le raha dia ho famelana ny eloka ka io le fanekena vaovao io ao am' Jesosy daholo zany tanteraka daholo zany le fanekena nanomboka tany aminao nanomboka tany amin'ny Abrahama satria verina indray fa Andriamanitra nanao zavatra rehetra fa i Abrahama tsy nanao ninina akory ny fanekena tamin'ny Mosesy satria Jesosy natanteraka an'le fepetra rehetra ny fanekena tamin'ny Davida satria io le mpanjaka io le taranaka ao io le manjakizay amin'iny hoe tsisy mpanjaka tsony ny Israely averiko aminareo fa i Herôda aneka tsy jiosy fa i Herôda Edomita
tsy mpanjaka ny Israely, tsisy mpanjaka tsony Israely, fa marina foana ny faneken'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka hoe misy mpanjaka tsy hiala mihitsy eo amin'ny fanjakana mandrakizay, dia ny taranaka Davida, Jesosy zany. Ao ny fahatanterahany ny fanekena rehetrarehetra, ao ny Jesosy Kristy. Ny fomba ifandraisana amin'ny fanekena io, tsisy nininona taonao, andana miesona sy matory, dia mino fotsiny ihany. Dia mahazo an'ilay fanekena ianao tahaka ny Abrahama. Fa efa vita ny Jesosy ny zavatra rehetra. Wow, lehibe zany e! Mino Jesosy! Fa tsara zany, tsisy religion ohatran' zany eto ambonin'ny tany zareo. Tsisy religion ohatran'izany eto. Lehibe zany. Io tenin' Jesosy io misy troa amin'ity ianareo izy fa tia ny rako dia amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Io tena mitovy mihitsy amin'ity zavatra nytenen'ny Mosesy ity, Exodus 24:8 hoe ary nalain'ny Mosesy ny raka na fafiny tamin'ny olona ary hoy izy, indro ny rano fanekena izay ataon'ny Tompo taminareo ny amin'izany teny rehetra zany. Ohatran'io mihitsy zavatra nytenen'i Jesosy. Dika zany vitan'i Jesosy daholo zany ny fanekena rehetra ifanaovantsika amin'Andriamanitra. Ity sisy malala ao amin'ny Tompo. Sady mijery kamera io. Ity sisy malala ao amin'ny Tompo. Te hanana fanekena amin'Andriamanitra va ianao? Mino an'i Jesosy. Vita. Raha ravintsika zany le izy dia ohatr'izao fandehany hoe ao an' Jesosy Kristy avokoa no ahatanterahany fanekena rehetra. Ao vita daholo fanekena rehetra. Afaka manana fihavanana amin'Andriamanitra tsika. Raha ny resaka kaly izy hoe mahazo mihinan-kena fa tsy mahazo mihinan-rà, dia ilay Jesosy ilay sakafo mahavelona ho antsika. Zany mofinaina. Izay manantona dia tsy hononontsony, izay mino ahy dia tsy hangetaheta mandrakizay. Izy ilay sakafo mahavelona. Raha ny havana maneho antsika hoe tsy haringan'Andriamanitra amin'ny safodrano zany ianao, dia Jesosy kosa ilay hava malala ao amin'ny Tompo, miaro antsika tsy ho ringana. Fandinganana mandrakizay any amin'ny hafa be zany. Jesosy ny mahavita an'izany. Ary ao amin'ny Jesosy dia tsy ny jiosy ihany no vonjena fa ny jentilisa koa ny olombelona rehetra, tahaka ny tary amin'ny Noa. Fa paoma fotsiny ilay sisa rehetra taty, atongavanao amin'ny Jesosy ilay tanjona rehetra ty. Fa tsisy mahavita an'io. Jesosy io ilay taranaka teneny nanomboka tamin'ny taranaky Noa, taranaky Abrahama, taranaky Israely, taranaky Davida. Jesosy ilay taranaka. Avy amin'ny Isaka ny antsoina taranaka ho anao. Dia manao grammaire tsara izy ao amin'ny Galatiana manao hoe rehefa milaza taranaka izy dia tsy milaza taranaka au pluriel, fa milaza taranaka au singulier. Zany mihitsy ny tenenany azy ao amin'ny Galatiana. Taranaka satria Jesosy ilay tia lazaina. Jesosy ny nahatanteraka ny lalàna rehetra. Tsy mahavita manao fepetritsika fa mino fotsiny ihany. Tsy fanarana ny Tompo tsy resaka zany manaova an'izao aza manao an'izao zany. Fanarana ny Tompo finoana ny Jesosy Kristy fa izy nahatanteraka an'io. Dia izy nahatanteraka indray no nitondra an'ilay sazy. Tadidinareo amin'izay ilay niteneniko ilay ary amin'ny zanaky Davida hoe raha manao tsy mety izy dia anariko amin'ny tsorakazon'ny olona sy ny kapoky ny zanak'olombelona. Io no le tsika manao tsy mety dia Jesosy no dia akapoka tamina nasitranana anareo. Jesosy ny voakapoka. Izy nahatanteraka ny lalàna rehetrarehetra. Izy ilay zanak'ondry n'Andriamanitra manala ny fahotany zao tontolo zao. Izy ilay mpanjaka mandrakizay eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida. Ilay taranaka Davida manjaka mandrakizay. Ao amin'ny Jesosy daholo zany rehetrarehetra zany. Ary izy no lalana miditra ao amin'ny tempoly. Dia ho tafiditra ao amin'ny tempoly amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, fiombonana amin'Andriamanitra ianao, ao amin'ny Jesosy ny ahafahanao miditra amin'izany. Ka moa tsy tafiditra eto avokoa va ireo fepetrany amin'ny fanekena rehetra?
eny mety tsy voatery tafiditra avokoa fa mety misy adiniko angamba fa ohatr'izay le izy tonga de ao am' jesosy fotsiny zay ambony rehetra hitanareo aly alina mbola tsy tafiditra de asio jesosy fotsiny de mety okay sotra anareo nahatratra ny fara lavalava izy androany fa alefa azy tsikelikely fa azonareo fa nareo eto moa zany manana fahafahana manao fanontaniana fanamariana fanapikevitra tsy voatery arakao tsy voatery azonao daholo ny zavatra tellement le izy azoko zany de tonga de avokako aminareo fotsiny zay haiko fa mety tsy ohatr'izay le izy amin'ny fatakaranareo azy anontanio tiako satria keko ry faly tsy olana zany fa lefa azy fa tsika ny olombelona ihany tsy voatery hoe za de ny mariny baiboly ihany ny marina tsy ampy le ohatr' zao tokony misy ohatr' zao koa sorako be deabe nareo satria mba fanampy eny atsika tsy vitako zasy am'irery fa vitako zasy anareo tero ary ona mety fomba anazavana ohatrohatran'izay tsotsotra kokoa amin'le fanontaniana hoe ka miova ve zany Andriamanitra manoloana ny fanekena samy tsisy afa-tsy zay tena révélation progressive mihitsy le izy Andriamanitra rehefa mampianatra de mampianatra tsikelikely ary mampianatra miverimberina de eny izy mampianatra fa tsy miova mihitsy izy satria jereo fa le zao tontolo zao tery aloha verina ihany zao tontolo zao toy zao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao tary aminao verina ihany zao tontolo zao aty am' Jesosy le zavatra rehetra tany aminao tanteraka daholo aty am' Jesosy le zavatra rehetra fa reny le paoma reny ao am'izay raha azonareo rehefa miteny hoe paoma de reny zany le sarisary fotsiny le fanekena rehetra fa le fanekena tena izy le tena aloka ozy izy ny baiboly aloka ozy izy ny baiboly fa paoma ozy izy satria paoma tia kokoa fa paoma azo hohanina de iny le izy aloka fotsiny reny fa ato am' Jesosy daholo le izy ny tanteraka donc tena mivoatra tsikelikely fotsiny le fanambaran'Andriamanitra fa tsy miova zany Andriamanitra tsy miova le anio misy de mahazo fahavaliana tsotsotra na ho anay fotsiny koa raha le resaka raha teo le asan'ny apôstôly toko fadimy folo hoe reto ny tontolo fadiana de le hoe de raha ao anatiny satria ny samy manahirana koa no mamalana iny asan'ny apôstôly toko fadimy ambiny folo ina ny contexte ny contexte ny asan'ny apôstôly toko fadimy ambiny folo de zao rehefa avy nitory tamin'iny faritry Galatia atsimo iny Paoly dia missionnaire amin'ny Paoly voalohany de nanao tatitry Paoly hoe sokafo mihitsy ny asan'ny apôstôly toko fadimy ambiny folo nareo de azonareo le izy de nanao tatitry Paoly hoe airy zareo be de be ny gentilisa converti mova faly ny jiosy tam'izany tezitra ry zalahy tsy possible zany tsy tokony ho azo convertiavana c'est les convertisation tsy azo convertiavana ny gentilisa raha tsy forainy satria ny fanekena tamin'ny Abrahama famantarana fanekena tamin'ny Abrahama hoe raha teo vaoka an'Andriamanitra ianao de tsy maintsy forana ao tazona paoma ihany zany retsy jiosy retsy de Paoly ny teny hoe no tena hitako mihitsy ry zareo fa nandray ny fanahy masina tena converti reo olona reo tsy zany dao hiakatra any amin'ny deba asana ka ny Jerosalema ry zareo ny asan'ny apôstôly toko fadimy ambiny folo zany le atsotsika hoe concile de Jérusalem aikitra zay am'izany ny concile tonga ny concile tao Jerosalema teny am'izay Paoly jerenareo izy Paoly fa tena ny zavatra nalehanay de converti le gentilisa tena manana ny tompo izy tena nandray fanahy masina ry zareo hitako mihitsy ny fiovan'ny fony sy ny fiovan'ny rehetrarehetra zany nitanay tamin'ny dimissionnaire anay de nanohatra ihany zany le fariseo sy le avy amin'ny fariseo sy le anina hoe non tokony forana izy zay vao mety zany ozy izy Paoly hoe tsy mety zany de ozy izy Petera hoe za ozy izy Petera efa nanana an'izao expérience zao ihany koa
fa tamin'za tao amin'ny teo amin'ny terasy ny jopa ozy izy a efa nitenen'Andriamanitra an'izany hoe Andriamanitra koa afaka mamonjy ny jentilisa tamin'le biby malotina saikoloany reny a dia avy eo izy nandeha niditra tany an-tranon'ny Cornelio a dia nahita ny Cornelio converti tena possible ny jiosy converti jentilisa converti dia nandray fitenenana amin'izay Jakoba farany Petera sy Jakoba ary Jaona no andron'ny fiangonana io zany ny tanteraka sy fiderana ary Michel andry zareo tsy izay le izy i Michel tsy niteny fa tsy eo izy androany fa fetiny anio fa ny teo a i tanteraka sy fiderana dia le i fiderana zany le niteny voalohany teo hoe za efa nahita expérience tamin'ny Cornelio a fa tena converti dia niteny nandray amin'izay zany tanteraka amin'ny teny rehefa izany le izy dia zao tsy ilaina forana ny jentilisa tsy miditra amin'izany ntsony tsika efa fanekena vaovao tsika zao fa tsy ilay fanekena taloha misy famorana tanareo tsy antsony tsika zao fa efa fanekena vaovao donc zao le atao hoe gestion de conflit rehefa misy ny gestion de conflit a dia tsy azonao ataony hoe za momba nyity fa za tsy momba nyry tsy mety zany ny vitsy mikitra ny irery vitsy mikitra ny irery noho izany a rehefa momba nyity ianao dia tsy maintsy mba mody momba nytiako ka izy momba nyity zany hoe tsy mila forana ny jentilisa mba tsy avobe an'le jiosy dia zao hoe zao kosa zany mba hangatahana ianareo fa dio ny fijangajangana fa dio ny enaterina misampy ary fa dio ny ra fa io ny tsy zakanay c'est une question gestion de conflit et question culturelle zay fotsiny zavatra io gestion de conflit sy zavatra culturelle fotsiny a ny zavatra momba niny raha iny a fa tsy resaka hoe lalàna zay mitondra makarina mitondra makaiza akory raha sony verenantsika avy eo le hoe za matahotra fanekena inona moa le film nalefako faran'iny makafanan'Andriamanitra tsy ato ve tsy ato le tia Leviticus toko 7:10 faraiky 12 azafady misy mamaky hoe fa tsy mitritako le izy 17:11 voilà zay io zany tena principany atao hoe raha ny ainy nofo dia ao amin'ny raha aina égale raha mandatsaka dra égale mandatsaka aina dia rehefa mandatsa-dra mandatsaka aina dia maty zany avy amin'inona ny fahafatesana ny tambon'ny ota rehefa misy fahotana dia mila misy fahafatesana sa fahasaika hodiovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famela keloka dia io no lazainy hoe nanomeko anareo zany atao ambonin'ny altara anao fanavotana ho an'ny ainareo fa ny rano manao fanavotana zany hoe ny atao hoe manao fanavotana dia zao hoe raha zany tokony ho faty dia nisy anankiray maty nandatsa-dra teo amin'ny toerako dia Jesosy tamin'ity moa zany ny zanak'ondry fa amintsika amin'izao Jesosy nandatsaka ny raha teo amin'ny toerako dia voavela heloka zay ny atao hoe manao fanavotana dia resaka famela-keloka zany lazainy ka mba tsy ny avinareo le raha ka hoanikaninareo fahatany dia aza hoaniny io raha io mba hitanareo ny atsarobidin'io raha io satria io ny manavotra anareo fa c'est pas le raha en tant que raha qui importe
fa lay jesosy maty ho atsika teo amin'ny azy fitaliana bo tsy haiko nareo nampitovy avy zany tsy mihinan-draha tsy tiako zany boudin zany tena fa raha mihinana nareo tsy haiko raha mihinana nareo na tsy za tsy mihinana aloha fa tsy korintiana voalohany toko favalo andiny favalo vakio inge izy azafady baibolinao mantsy ny hitako mamoaka anazy kokoa fa nareo afaka mijery anazy 1 Corinthiens 8:8 fa tsy nianina akory no amin'ny fanakaiky antsika amin'Andriamanitra fa na dia tsy homana aza isika dia tsy maty antoka ary na dia homana kosa aza isika dia tsy mahazo. Halleluja. tena zay tsy mampifanakaiky atsika amin'Andriamanitra ny anina mihinana ianao tsy maty antoka tsy mihinana ianao tsy mahazo tombony mivoaka ry any io rehefa voa de toute façon ao ve afako zay reraka be nareo sao fatana nreraka anareo ary ahoana le ny batisa ve ny famantarana ny fanekena tako nisy famantarana donisy itombona tsara ny tsy amabatisa désolé tsy afaka miala maiza atalara reo te hiantso alao eo ndray de soloa ifaly ravoaky fa c'est la même chose ye tsara iny fanontaniana iny fa tsy nidirako fa pastera moa manontany de ataona fa de tsy maintsy mamaly ny tena zany ny tsy didiratika teo mantsy le resaka famorana ao de fa iny zany efa tenen'ny Paoly tenen'ny Petera tenen'ny Jakoba amin'ny Korintiana amin'ny asan'ny apôstôly toko 10:10 fa tsy intsony le famorana ilaina fa tsy intsony le famorana ilaina fa maninty izy famorana ny fo zao ny tena andrasan'Andriamanitra famorana ny fo saingy zao le famorana de ilaina rehefa hiditra ho vahoakan'Andriamanitra zay raha hiditra ho vahoakan'Andriamanitra ianao zany iny le niresahana amin'ny Genesis toko 7:10 tamin'ny Abrahama raha te ho vahoakan'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy forana aloha ianao voavalo andro monja na tonga anao anaty vahoakan'Andriamanitra tamin'izany mbola fahaterahana le poma fahaterahana fa ny antsika fahaterahana indray le poma valo andro monja de tonga de forana rehefa afaka valona zay ianao vao tafiditra vahoakan'Andriamanitra de zay ny tovizany amin'ilay batisa iny famorana iny zany tsy atao tsony le famorana tsy voatery forana tsony ny olona zay vao lasa vahoakan'Andriamanitra fa raha teo vahoakan'Andriamanitra ny olona de tsy maintsy atao de atao batisa ny fipetrany de zao tia mitovy daholo amin'ny fiangonana rehetra na batista izy na katolika izy na FJKM izy na TCC izy na izy tsy haiko aloha ny TCC tsy fantatro aloha tsy teniteny foana fa tsy tafiditra membre ao anatin'le fiangonana ianao raha tsy vita batisa inoko fa ohatr'izay ihany ny anareo na izany ary afaka miangona foana ianao afaka mandray anjara rehetra ianao fa tsy ao anatin'le membre an'le fiangonana ohatr'izay de ohatr'izay koa amin'ny église universelle raha tsy vita batisa ny fanahy masina zany hoe miara-maty amin'ny Kristy de miara-mitsangana amin'ny olom-baovao tsy tafiditra ho isan'ny église universelle ary io de atao indray mandeha fotsiny tsisy famorana atao indroa zany fa grave de ohatr'izay koa ny batisa de atao de rehefa avy eo am'izay rehefa tafiditra ao am'izay ianao de ny zavatra atao isan'andro indray tahaka an'le hoe mihinana mamy isan'andro de indray le sary le fanasan'ny tompo indray atao isaky ny miaona ny mpino zany de ho atsika isan-kalahady le izy zany fanatanterana le fanekena vaovao avokoa zany aftary fa ino ny fanatanteran'le poma tary zany aty amintsika aty amin'ny fanekena vaovao ao
fonaranana fotoananao a fa le vava fotsiny oatra zany fa ny fo sotranareo tapitra vavaka ao anareo a de manitra rainay misotranao zay a ny amin'ny fotoana androany a fa anay nianatra ny amin'ny fanekena ny fanaovana taminao a ary misotranao amin'ny ty fiangonany ty a zay afahana napita an'izany a misotra ny amin'ny Facebook a zay afahana ihany koa mampita an'izany a zavatra rehetrarehetra zany a de misotra amin'ny fanekenao Andriamanitra satria voalohany ianao foana ny tompony inisiativa tamin'ny Noa na tamin'ny Abrahama na tamin'ny Mosesy na tamin'ny Davida indrindra tao amin'ny Jesosy ianao foana ny tompony inisiativa voalohany a ary indrindra ianao no manao ny zavatra rehetra napetraka ao teo ampovoany teo no misy ny fepetra fa tsy vitanay ny mankatoa an'izany satria zay dia olona mafiatoka daholo araka ny nambaranao a fa misotra fa vitan'i Jesosy zany a de misotra fa ndrany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra dia misotra satria vita fihavanana aminao zay ankehitriny a raha misy a tsy mbola manana an'izany dia aoka ny fanahinao masina andresy lahatra azy hoe tsisy afa-tsy ao amin'i Jesosy ihany no tena tsara tsy ny fombafomba-pivavahana tsy ny inona fa ny finoana an' Jesosy fotsiny ihany dia tanteraka avokoa ireo fanekena rehetra zay efa nataonao nambaranao taninay tany amin'ny testamenta taloha ary ny tanterahanao taminay ao amin'i Jesosy a dia misotra fa vita fihavanana aminao zay ny fiainanay rehetra kinina ao aminao Tompo a mba hiaina tahaka ny olona mihavana aminao zay a fa tsy hiaina tahaka ny olon'olom-pona zay mandeha veloko azy fotsiny eny dia amin'ny anaran'i Kristy no amarananay zao fotoana izao raha sitraka ao dia mbola eo nitondray zay amin'ny manaraka misotra indrindra Tompo a amen.